Ivadika eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra itsika niditra teo amin'ny andro faharoapolo ny fiadinan'ny tompon-daka ny Ligue Naramanga tamin'ny ity faran'ny herinandro ity ka alalao isan'ny nandrasan'ny maro tamin'izany ny fionana teo amin'ny IFC sy ny tana formation ka ny IFC no nivoaka nandresy tamin'ny isa ray nohatra. Miamtombatra ny Erdika mety ibatan'ny ekipan'ny FC ny anarana maha tompon-daka Analamanga taranja baolina kitra sokajy division voalohany. Ny sabotsy tolakandro teo tokoa mantsy tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina dia resin'izy ireo tamin'ny isa ray nohatra ny tana formation. Baolina tokana nampidirin-draby teo amin'ny minitra faharoapolo. Niezaka nanenjika io isota tokana io ny tana formation saingy efa nametraka lamina fiarovatena matotra ny mpanazatra ny ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra Tony Rabarson. Taoriany ny vokatra azony iny moa dia nahavita ny songana ny tana formation ka lasa mitarika vonjomaika indray ny ekipan'ny IFC. Itsakilan'izay dia mandady moramora ihany koa ny LGCO Plus eo amin'ny larana fahatelo. Raha nampiondrika ny STK Akadimbahoaka tamin'ny isa 3 nohatra tany Carillon. Torak'izany ihany koa ny ekipan'ny AS Adema eo amin'ny larana fahaefatra izay nanamotsana ny ekipan'ny Ezami tamin'ny isa 4 nohatra. Larana fahadimy kosa ny Kosfa taorian'ny fandresena azony 2 nohatra nanoloana ny 4FA. Ary farany mbola mijanona eo amin'ny larana fahaenina ny Vesta Team FC na dia nandresy ny Mama FC tamin'ny isa ray nohatra azy. Nentina nanokatra ny andro faharoapolo tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina tamin'ny andron'ny sabotsy io ny fionana teo amin'ny COSPN sy ny AS Saint-Michel izay nisaraka ady sahala samy tsy nisy nitoko. Miama fanatanteraka ity dingan'ny fifanitsanana ho an'ny sokajy D1 eto Analamanga ity amin'izao fiafarany izao. Samy anana ny maha-izy azy avokoa mantsy ireo lalao roa ambiny ataon'ireo ekipa 12 mpandray anjara.